Rinandreo olona dimy nambara filohandra Rajoela fa vao manao mitondra ny tsimok'aretina coronavirus dia niampy roa indray ireo marary androany raha nambara ny profesora Andavoladina mpitondra teny ofisialy amin'ny resaka asiady amin'ny Covid-19. Misy 5 izany hatreto ireo voamarina fa mitondra soritra-aretina Covid-19 eto Madagasikara. No marin'ity mpitondra teny ity fa ny 20 amin'izy ireo dia tsy ahitana ireo fambara irony antsoina hoe porteur sain irony. Marary iray ihany no ahitana soritra-aretina. Nanamafy ihany koa ny tenany fa tsy misy atahorana ny ain'ireo olona rehetra ireo. Tsy mbola misy raha teo koa ny matin'ny Covid-19 eto amin'ny Nosy. Nafindra monina eny amin'ny centre social fanantenana eny Anosizato ny maraina ny 4 Martsa teo ireo fianakaviana tsy manan-kialofana teto Andrenivohitra. Ny avy eo amin'ny ministera miadidimponina dia nanazava fa noraisiny izao fepetra izao mba hiarovana ireo olona ireo amin'ny valana aretina coronavirus. No hamafisina fahezana ny hanome sakafo sy fanampiana ho an'ireo fianakaviana ireto araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Mba hampiarana ny fepetra napetraky fitondram-panjakana 12 Martsa dia nanapa-kevitra ny Braomaleotsena iadina amin'ny kolikoly Bianco fa hatsaratra ny fandraisana fitarainana na fitorohana eo anivon'ny Brao mandritra ny fehim-potoana voafetra hampiarana ny fihibohana. Noho izany, raisina amin'ny alalan'ny finday na mailaka na koa amin'ny alalan'ny toraka izay hita ao amin'ny tranokala-pifandraisan'ny Bianco ireo fitarainana sy fitorohana rehetra mahakasika ny trangana kolikoly.